Ety ampamarana ny fampalalam-baovao dia indro fitina amintsika fohifohy ny lohateny misongadina ao anatin'ny gazety Soa satria dia evoaka ao amin'ny rampitso indray ny larana vaovao n'izany gazety izany. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Ny gazety Soa larana faha 1:23 indray no ivoaka manomboka rahapiso eny mivarotra mahazatra anao. Raha efa mahazatra ny gazety Soa tato ato no mampafantatra anao ny lamodin'ireo princesse dia anjaran'ny princesse ny Thaïlande Isiri Vanavary Nariratana indray no entin'ny gazety aminao raha ampitso. Mbola lamody ihany, ny gazety Soa no mampafantatra anao fa ny jean slimy izao no tena tendance be indray. Lafiny fahasalamana kosa indray, betsaka ireo karazana crème varotana eto seroa mba entina mampahitena na manala ny cellulite. Aomba fomba hisafidianana izay crème tena tsara sy mandaitra izay. Vakio ny gazety Soa dia ho fantatrao ny valiny. Mbola lahatsoratra ho hitanao amin'ny sorampitso koa ny hoe Ditango, fomba iray ahafantarana ny toeteny. Io lahatsoratra io indray dia amin'ny teny vahiny. Eo amin'ny setry ny fitaizana dia lazain'ny gazety amintsika fa mila fahaizana mandanjalanja amin'ny fitaizana ny zatovo, izany hoe eo anelanelan'ny fahefana sy ny fahalalahany. Ary satria alakamisy farany amin'ity volana Mey ity rahampitso dia ivoaka hiaraka amin'ny Soa ny gazety valiana ka nivaky boky ny matoa an-dahatsoratra ao anatiny. Satronany amin'ny loha hevitra ihany ireo fa mbola marobe ireo lahatsoratra miandry antsika ao anatiny. Aza donona ny maka ny anjara gazetinao Soa dia ny rapiso eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Zay zany fa dia manome fotoana antsika ny gazety Soa amin'izay andron'ny rahampitso izay etony ihany keto presque kovavy no anakatona antsika indray ny pejin'ny fampalalam-baovao. Tamin'ity takariva ity hoentina amintsika rahampitso moa ny toy ny raharaha mahakasika indrindra ny fangatana fanesorana ny filoham-pirenena izay nataon'ireo solombavim-bahoaka no mahatonga vaovao samihafa ihany koa dia hoentina amintsika amin'izay andron'ny rahampitso izay mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma tompoko.